Fahatafaraka amintsika indray izay manaraka ny vaovao-tsara ny televiziona malagasy tompoko klasy tompoko vavy amin'ity mahariva ity manasanao indray ary anaraka hatramin'ny farany vaovao ka indroany aloha ny lohateny-baovao. Miverina misokatra indray ny fandraisana tonta-taratasy fangatana fahazondalana Itrandrakarena Kibony tany noho ny fangatahany maro rehefa niatona nandritra ny 9 taona izany. Ampifandray ireo sehatra rehetra miady amin'ny osoka sy ny kolikoly eto Madagasikara ny EFCE, iray amin'ireo fikambanana roanjato maneran-tany manafoana ny osoka amin'ny endriny samihafa. Akoatr'izay dia anaraka vaovao maresaka iraisam-pirenena ihany koa isika ny zava-misy any Chine mihamafy ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Olona 20 mahery namono ny vokatry ny tondra-drano foto-drafitrasa maro be tamina faritra 5 no Simba sy Dibodrano. Ny vaovao anivon'ny folo alindano dia isataratsika ny fiarahana amin'ity zoma ity no Mariana Androany tany fianaratsony fahatelo amby 100 taona ny sekoly miaramila-pirenena ny tafika malagasy. Ity sekoly ity izay manomana ny tany ketsan'ny folo alindasy ireo tompony andraikitra eto amin'ny firenena rehetra ka nisy ny lanonana ara-miaramila araka ny fomba mampanao nandraisany ireo mpianatra vaovao izay nitondra ny anarana hoe Joary izay midika hoe andiany entitra mahitsy tsy mivadika ary azo itokisana. Inisan'ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny CMP ihany koa moa ny colonel filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre izay tonga tany an-toerana niarana namarika izay andro lehibe izay ary anome tanana sy anoana ny sekoly amin'ny fanorenana foto-drafitrasa vaovao ny fanavaozana hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika araka ny famitambavaon'ny Griffin Bakoniana. 70 isanjato ny manamboninahitra 10 alinda na tafika na zandary dia nandalo sy niofana teo anivo ny sekoly miaramila-pirenena avokoa. Ankoatra ireo tompona andraikitra ambony sivily eto anivo ny firenena. Sekoly manome fototra manefy ny tanora ho lasa olombanina mendrika mijoro ho an'ny firenena noho izany ny CMP. Tsy mitsangambenatra aho ny anambara fa nivoaka tamin'ity sekoly ity ny tenako. Ataoko reare zany satria isan'ireo toerana nolalovako namolavola ary nahatoy izao ahy ity sekoly miaramila-pirenena ity. Feno 13 taona ny sekoly miaramila-pirenena ny arahaba ny andiany Joary vao niditra eto anivon'ny sekoly ny filohan'ny fanavaozana. Arabaiko manokana ihany koa ianareo andiany Joary. Mitsodrano sy makahery anareo aho avita soa ny fianaranareo mba ho filamatra sy ho lohalaharana tokoa ianareo amin'ny fitiava-tanindrazana amin'ny fandalanany marina ny rariny sy nitsiny ady ataon'ny kolikoly sy ireo fahalovana rehetra izay fototra mampahatra ity firenena malalatsika ity. Ady sarotra loatra itsika entina mpandrosoana ny firenena, ady sarotra nefa mino sy manana fanantenana ny tenako. Fa raha isika tsirairay no mahay fanometanana dia ho vitatsika izany ady izany. Endrika izany tanjona apetratsika izany ny zavatra ny ainatsika teto amin'ny sekoly miaramila-pirenena anio dia fahalahina sy fifanampiana anatin'ny fitoniana tanteraka. Maro ny foto-drafitrasa navaozana ho fanatsarana ny fiainan'ireo mpianatra toy ny efitra fanaovana fanatanjahantena, ny efitrano fatoriana ho an'ireo kilasy fanomanana, eo ihany koa ny fampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana. Anorina foto-drafitrasa vaovao sy maharitra ho an'ireo mpianatra eto anivon'ny CMP ny fanavaozana. Araka ny fomba amampanao ny sekoly kosa naseho ambany faneva ireo mpianatra kilasy faharoa, mariky ny fahavitany sehatra voalohany firosoan'izy ireo ao anatin'ny fiofanana sy fianarana tanteraka na raha ny fanaovana batemy. Ny andiany 5 5 dia mitondra ny anarana hoe Johary. Nankasitrahana manokana ihany koa ireo mpianatra mendrika.
nanamarika ny fankalazana ho an'ny 17 taona ny sekoly ny famindram-pibekony teo amin'ny komandy ny sekoly ny kolonely Randrianarisata Ony Safinirina avy amin'ny andian'ny 17 nivoaka teo anivon'ny akademia miaramila Antsirabe no nisolo ny kolonely Ndramanoro Obindraza Donatien. Fahalanonana telososina lehibe ihany koa moa no notarian'ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonely Andriamerso Gervais tany amin'ny faritra Bongolava iny androany teo ny fametrahana ny lehibe ny faritra vaovao teo ihany koa ny fitsidiana ny ONG Famille ary ny fitokanana fotodrafitrasa izay Brown ny polisy pirenena ny Bongolava ireo rehetra izay samby fototra engany ny fanavaoza ho an'ny fampandrosoana ny faritra iny avokoa araka ny famitambavao ny Jenira Barson sy Eric Rakodarvelo. Zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana amin'ny faritra ny fametrahany mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny lehibe ny faritra Bongolava Ramatoa manampisoa faratiana Safeny Victoire ka vonona ny tenany hitondra ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana eto anivon'ny faritra. Makasitraka ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpanolotsaina miaraka aminy ireo governemanta mandrafitra izany tamin'ny nanomezana fitokisana ny tenako ka nanendray ho lehibe ny faritra eto Bongolava. Raha ny faritra Bongolava Andriamatoa filoha no asiana teny dia faritra tokony handroso. Izany anefa tsy vitan'ny mpitondra irery. Famila, firaisankina, fifanohanana avy amintsika vahoaka sy avy amintsika mpitondra mahefa tsirairay avy. Ka eto aho dia mitodika manokana amintsika mpitondra eto amin'ny faritra Bongolava. Araka ny voalazako teo tsy vita irery ny asa fampandrosoana ka mangataka ny fanomezan-tanana avy aminareo hanatanterahana izany asa fampandrosoana izany. Mitodika amintsika vahoaka ihany koa ny tenako izay mila ny fanampianareo aho ny amin'ny fanatanterahana izany asa fampandrosoana izany. Manan-karena ny faritra Bongolava araka ny Irafaneva eo amin'ny resaka fiompiana ny arena-kibon'ny tany ny fambolena fa ny fahalafosan'ny kojakoja anatanterahana ny fambolena ny olana ka efa eo andalam-pijerena vahaolana ny fitondram-panjakana araka ny nambarany mpanolotsaina avo fanavaozana ny kolonel Andriamerso Gervais. Manan-karena Bongolava raha sy teny amafisiko ny fambolena fiteninareo le vary fatra ny voamaina misy aty maro ny vokatra aty izany hoe anisan'ny manan-danja ny fananana Bongolava ny fambolena ho an'ny Madagasikara Ray Manontolo. Tsy Bongolava ihany mihinana ny vokatra fambolena eto fa Madagasikara Ray Manontolo. Niresaka anao teo Andriamatoa sombavambahoaka hoe ampiakaro ny vitam-bary. Magaga ny vary avy any ivelany indray no mora noho ny eto amintsika. Ina moa ny antony? Rehefa nandinika an'izy io ny governemanta dia ny maso-karena hoentsika mamboly ny lafa. Efa ny fampidinina izy io eo anivon'ny ministera maromaro hoe so dia misy ara-miasa any amin'ny douane inona aby ireo fitaovana ilaina amin'ny fambolena sao dia any no tokony ho ampidinina. Any zany efa misy ny fikambanana zao ao amin'ny gouvernemanta mandinika ny ampidinana ny vidy ny kojakoja ilaina amin'ny fambolena. Tsy mitaza-posiny ny fitondram-panjakana fa tena mijery. Miresaka sika ny omby fa anisan'ny olana kely tamin'ny resaka omby io dia ny fandriam-pahalemana. Rehefa fampiresaka tamin'ireo mpitandro filaminana androany dia nilaza zareo fa mihatsara lafy ny fandriam-pahalemana ifampiresaka zahay amin'ny tany filaminana ahoana ny tena hoe apatsara be efa nisany nijery zany zavatra zany fitondram-panjakana ankehitriny. Sambatra Bongolava satria misy olona maro isan-karazany eto ny fahasamihafana dia anisany arena ihany koa izy io. Manana ray aman-dreny sika eto mihitsy manantena fa raha miara-miasa zareo ampitondra fanjakana tokony ho vitasika soamasara ananasika fihavanana irosoana amin'ny fampandrosoana zay. Nandritra izany ny fitsidiana ny fikambanana ONG Famille izay mikarakara ny fampivoarana ny maha olona ny vehivavy
eo ihany koa fandraisan-tanana ireo ankizy manana fahasembanana ara-batana ka nanolotra fanampiana 4 tapitrisa ariary ho an'ity fikambanana ONG famille ity izay efa 30 taona nijoroana ny filohany fanavaozana tamin'ny alalan'ny mpanolontsaina izay nisolitena azy taty atoerana. Amin'ny anarany Madagasikara misosika tena eto manapana ity ribantia mariky ny fanokafana fomba ofisiala ity dia fanazonazany sécurité publique ity. Santatra ho an'ny fampandrosoana ny faritra ny fahavitan'ny fotodrafitrasa toy izao ka nitondra afatra ho an'ny mpitandro ny filaminana ny mpanolontsaina avo ny fanavaozana mba hisiny ny fitokisan'ny vahoaka ny polisy-pirenena ametrahana fandriampahalemana maharitra. Dia rariny loatra raha mametraka izao fotodrafitrasa izao ny fanjakana mba entina iantohana sy hanamafisana ny fandriampahalemana amin'ireo commune manodidina misy manantena izahay fa ahatsiaro manana piaro tokoa ny vahoaka ka sy taitaina amin'ny fananany sy ny asa fivelomany na antsaha na an-tanàna. Adidiko ava no ankinina aminareo mpitandro ny filaminana ianareo no iantehiram-pony ny bongolava hiady amin'ny halaboty sy ny olon-drasy ary hanao azanambo sy hanafay ireo izay manohitohina ny fiainan'ny olom-pirenena. Nanamafy ihany koa ny tale jeneralin'ny polisy-pirenena Andriamatoa Tsaramonina Jean Victor izay nisolitena ny ministra ny filaminam-bahoaka fa ahafahana mametraka ny paikady anafoanana ny tsy fandriampahalemana ny fahazahoana izao fotodrafitrasa izao mba ahazahoana vokatra azo tsapahitanana mipaka isa-tokantrano entina hampandrosoana ny faritra Bongolava. Taorian'ny lanonana iny moa dia nanontany manokana Andriamatoa lehibe ny faritra Bongolava vaovao ny mpanao gazety mikasika ny hoe inona ny tena asa maika tsy maintsy tanterahana nambarany lehibe ny faritra ary fa ny fametrahana fandriampahalemana maharitra, ny fanamboaran-dalana, ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana izany no tena asa maika ho tanterahany. Etsy ankilany kosa miandrandra fivoarana sy asa fampandrosoana ihany koa ny zanaky Bongolava. Arahantsika izay fanazavana izay eo amin'ny fandraisam-peo ny Prisy Karakoponandrasana sy Andro Rajaonarivao. Amalehibe ny faritra eto toerana dia miaino ny feon'ny vahoaka. Dia ao ny olana ara-tsosialy, ny resaka rano, ny resaka jiro. Izay no voalohany manarakaraka ao ny resaka tsy fandriampahalemana izay tsy izoviana amintsika faritra Bongolava malaza amin'izay tsy fandriampahalemana izay. Efa miezaka izahay na dia voaingana raha no nandray ny toerana. Ao anatin'izay dia miezaka mitady vahaolana miaraka amin'ny fitondram-panjakana foibe makasika izay olana ara-tsosialy izay. Ho anay zanaky Bongolava izay tena hoe anisany manana andraikitra lehibe eto amin'ny faritra, izany hoe hiara-iasa amin'ny lehibean'ny faritra io izahay amin'ny mahazanaky ny faritra anay. Dia ny hafalianay moa dia tena hoe faly izahay satria efa ela ny andrasana izany hoe fanendrena lehibean'ny faritra ankehitriny namafisina tamin'ny fametrahana anazy tamin'ny fomba ofisialy miaraka amin'ireo tompona andraiky mpanjakana mahefa. Anisan'ny faritra manan-karena izahay raha tsy teny fotsiny eo amin'ny lafin'ny fambolena, fiompiana ary indrindra araka ny efa fantatra ihany koa fa anisan'ny manan-karena izahay amin'ny arenan-kibon'ny tany. Dia ny tena andraindrainay indrindra amin'izao fitokanana ety izao moa hitantsika eto ny fitokanana ny biraon'ny taleparitry ny fandriampahalemana. Dia ny fandriampahalemana no tena angatahanay hoe hiatsara. Eo ihany koa ny lalana izay tena hita hoe miaratsy mila fanavaozana ihany koa satria mampifandray faritra anankitelo ny faritra Bongolava dia ny faritra Melaka sy ny faritra Menabe ary indrindra ny faritra Bongolava. Ivadika lafomba vaovao hafa indray isika ny vaovao ny songadina omaly sy androany akatra fampanoavana omaly ny raharaha fanaparam-pahefana sy fangalarana tany nampisaringotra ny solombamboaka ny Naivra Olodinina sy Rafanomezatsoa Jean Nirina taoriny ny fitsarana ny raharaha moa dia nahiditra ponja eny Mertsiatosika i Naivra Olodinina i Rafanomezatsoa Jean Nirina kosa nampidininy eny an-tanymora mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana azy ihany koa ny fanampanazavana hoentin'ny mpisolotony mpampanolalana voalohany eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Vesatra efatra no hiampangana ny solombavambahoaka voafito tao amin'ny boriboritany fahadimy i Naivra Olodinina. Fiampangana voalohany mikasika ny fanararotam-pahefana izay eloko avoatoro sy fahaiziny andininy 770 andalana voalohany ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Izany dia mahakasika ny tany manatompo teo tsara honenana
ary araka izay dia nanararoatra sy nanapatra ny maha-olom-boafidy azy mba azony tombontsoa manokana ka tao anatin'izay no namorona ny zavatra tsy misy dia ny filazana fa anantanteraka projet présidentiel dia terrain synthétique teo amin'io tany io. Nisy ihany koa ny tany-panjakana teo Anosy Zato izay nanaovany izany fanararota-pahefana izany, indrindra tamin'ny alalan'ny famarotana ny tany ka nahazony vola. Fiampangana faharoa fanimbana fananan'olona araka ny andininy 770 bisa ao amin'ny fiaisan-dalàna famaizana tamin'ny alalan'ny fanagoana io tany io mba tsy ahafahan'ny tompony mampiasa azy ary mpandravana ny tambon'izy ireo. Fiampangana fahatelo fiaraha-manantanteraka tamin'ny Gros Bras ny fanimbana fananam-bahoaka toy ny zaridaina sy lalana teo Ampasapito sy teo Andavamamba, ary koa fananan'olon-tsotra elika voatondro sy fahaiziny andininy 770 bisa ao amin'ny fiaisan-dalàna famaizana. Fiampangana fahaefatra fiaraha-manantanteraka tamin'ny Gros Bras fandratrana olona teo tsara honenana ka nazon'ny arambona tsy fahafahamiasa 12 andro elika voatondro sy fahaiziny andininy 270 ao amin'ny fiaisan-dalàna famaizana. Fangalarana tany ihany koa no ny mahavoasaringotra ny rafanomezantsoa Jean Nirina lehibe ny fokotany Anosy Zato Atsinanana teo aloha. Ny fiampangana voalohany mahakasika azy dia ny fibodona tanin'olona izay efa navoaroka azy ireo araka ny didim-pitsarana raikitra navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo no amafisiny fitsarana ambony Antananarivo mikasika ny tany eo Anosy Be angarangarana elika voatondro sy fahaiziny andininy voalohany amin'ny diditsy volana laharana 720 tamin'ny 2 Oktobra 790 mikasika ny fananantany. Fiampangana faharoa mikasika azy dia ny fivarotana tany-panjakana de terrain sportif teo Anosy Zato ka novaina ho espace commercial Kantana Anosy Zato, ka ny fifanarahana tamin'izay dia natao tamin'ny fanambarana ny Arolainga izay niarahany Raoldina Ranaivo Erinantsoina sy Rafanomezantsoa Jean Nirina. Rehefa natao ny fanadiadiana teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana dia ampy ny vesatra hanenjehana ireo voapanga ka dia nampidirina ponja mandrapatonga ny fotoam-pitsarana izy ireo eny amin'ny fonjabe ny Mertsiatosika i Raoldina Ranaivo Erinantsoina ary eny amin'ny fonjana Tanimora i Rafanomezantsoa Jean Nirina sy ireo tompon'andraikitry ny fokotany tsara honenana. Misy voapanga mbola karoana ihany koa tafiditra anatin'ny raharaha ary namoahana didy fampisamborana. Mbola tranga fanararaotam-pahefana amina resaka tany izay ihany mitaraina ny vahoaka ao amin'ny Pisopiso amin'ny commune Tsimananada distrika Ambovombe any amin'ny faritra Ambovombe Androiny fa hiara ny fanararaotam-pahefana amin'ny tany. Raha ny fanazavana moa dia efa nandalo Antanatohatra isan-tsokajiny tany an-toerana ny fitarainana kanefa tsy nahitana vokatra tretoka manoloha izay indrindra dia manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mahefa amin'ny alalan'ny filohan'ny fikambanana Zafendra Mainiry Zafendra Miry Foko Tanjeky ny vahoaka any an-toerana izay mitondra izao fanazavana izao moa zany ny solotenan'ny vahoaka. Bodoin'ireo te singo vitsivitsy ny taninay eny ampisopiso sy andranono hoatrany tsy misy dikany eo anatrehany izay be ny tanàna lefitra ao Ambovombe sy izay solombarambahoaka tokony hitarainana ny fisian'ny didim-pitsarana ka izy ireo indray no nizarakara tany antsokosoko mandreo te singo no sady manao fanapara-pahefana aminay Foko Tanjeky Zafendra Miry tompony tany isaky ny manajary ireo taninay ireo izahay rehefa tonga ny ranorana dia polisy be dehibe no setriny miraokanay arahany fampirohoroana mafy izay anananay porofo raha natao ny fanamboarana RN13 dia zahay Foko Tanjeky Zafendra Miry tompony tany ampisopiso no nanao ny protocole d'accord tamin'ny orinasa Colas
fa ny ao amin'ny commune no nandray antanana ny protocole d'accord nanao ny opposition zahay tao amin'ny Brown commune nanatrika ny solotena Nicolas izay efa niaraka taminay tamin'ny natao voalohany teo Andranono noso ny avinay ara-dalàna fa le anankiray teo ampisopiso kosa tsy zahay tompoko no nanao ny accord tamin'ny Nicolas fa olona hafa tsy tompony taninay ka noho izany nitaky zahay ny olona nahazahoana nanao an'io protocole d'accord io dia fantatray fa avy eo amin'ny commune fa hoe projet présidentiel hono io dia tsy azonay kasihina ny taninay rehefa izany no hadi Nicolas ny tany amintsika zay miteny zao midanadana lavaka be tsy hitanoanoa no sady tsy nahazo ny vola tokony hoonitra zahay no sady koa ny taninay tsy mitototra kanefa zahay navory tao anatin'ny commune Ambovombeandroy izay nampanaovina taratasy vita sonia nampahalalaina ny maribola izay ho onitra ho an'ny tsirairay amin'ny taniny nefa mandraky tiany androany tsy hitakory izany vola onitra izany nanomboka tamin'ny 1984 ka barindrazana ifotony niakatra ao amin'ny OMC niakatra hatrany amin'ny fitsarana amin'ny première instance nandresy zahay niakatra amin'ny cour d'appel nandresy zahay niakatra tany amin'ny cour cassation nandresy zahay dia niakatra amin'ny cour suprême dia mandresy fony zahay dia gagary zahay na dia mampihatra ny didim-pitsarana io zahay sakatsakana foana no zava-misy ao ka tsy hitanay intsony no hatao ho fisoroana ny olana amin'ny resaka tantahaka ireny indrindra no antony anaovany fitondrana fanavaozana ezaka manokana amin'ny fizarana boki-tany ho an'ireo tompo-tany izany tahaka ny tany maiva-tanàna manokana izao dia misy 100 ireo olona nisitraka izay boki-tany izay tamin'ny alalan'ny opération ODOC tany atoerana moa ny ministry ny fanajariana tany sy ny raharahantany Lilson René de Roland nanao izay fizarana izay araka ny fampitambavaon'ny solitenan'ny televiziona malagasy any maiva-tanàna Antsatiana Charmant sy Aina Rakoty-Pierre. Antony iray mampisolana eny ny fiarahamonina ny resaka adi-tany sy ny raharahantany ary miteraka tsy fandriampahalemana. Mba hamana io olana io dia notanterana ny opération ODOC mba ahafahan'ireo vahoaka misitraka karatany amin'ny vidiny mora. Misa 970 ireo vahoaka teto amin'ny commune Ambovavohitra maiva-tanàna no nisitraka karatany fao be tamin'ny alalan'ilay tetikasa ODOC. Manoloana izany indrindra dia tonga taty-antoerana ny ministry ny fanajariana tany sy ny raharahantany général Lilson René de Roland niaraka tamin'ireo ekipany nizara izany. Atantsika hoana nefa ny hiadana sy ho finaritra nefa ny tany ipetrahantsika aza misy olana ka mba tonga an'izay fiadanana sy fahafinaretana ho an'ny vahoaka malagasy izay dia hoezahantsika zany ho vahana amin'ny ankapobeny ny resaka olana tany izay hitantsika ny fitrangany manerana ny nosy. Ny anisany anombohana azy dia ty opération domaniale concertée ty ODOC zay afahantsika zany tena hoe mifikitra ara-dalàna amin'ny tanitsika dia mahazo an'ity titre fao be ty amin'izay tsy sy olo hangalatra tanitsika tsy voahozongozona amin'ny tanitsika isika. Namaliny etetany vahoaka teto amin'ny commune Ambovavohitra maiva-tanàna tokoa ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ireo mpisitraka ka velom-pakasitrahana izy ireo. Nahazo titre moa zany izay androany dia mpakasitraka indrindra ny fitondram-panjakana etsika zao satria nazavatsy ny fandahoana ny titre
famahana olana amin'ny resaka tany moa no anton'izay fizarana boky tany izay fa raha resaka famahana olana amin'ny rano fisotro madio kosa indray dia efa antonany maro no nisedra olana amin'izay resaka rano fisotro madio izay ny tany amin'ny commune Ambonivohitra Tsorono Mandidy. Ny fahateran'ny foto-drafitrasa misy no anisan'ny fototra nahatonga izay tsy fampiana rano izay tany an-toerana ka efa miroso amin'izao fotoan'izao ny famahana izay olana izay ankehitriny. Ny fitondrampanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano izay miara-miasa akaiky amin'ny Waterred ary nanomboka tamin'ny alarobia teo ny asa fanavaozana sy fametrahana foto-drafitrasa vaovao araka ity tatitra hoentin'ny Olivier Andriambololo mihaja amintsika ity. Raha tsy ahivina dia efa tany amin'ny taona 2017 no nametrahana ny foto-drafitrasa ny rano fisotro madio teto amin'ny commune Ambonivohitra Tsoroano Mandidy. Raika amin'ny 20 taona teoriana efa nitombo avolenina isam-ponina tsy maharaka noho izany ny foto-drafitrasa no sady miaantitra any ka ny 20 isanjaton'ny mponina ihany no misitraka rano fisotro madio amin'izao fotoana izao. Miroso amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ary fanitarana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana miara-miasa amin'ny Waterred amin'ny fanatotosana ilay tetikasa tsoroa rano ho famahana ny olana mba hampiakatra ny ta ho 20 isanjato ny mponina eto Tsoroano Mandidy no afaka hisitraka rano fisotro. Tetikasa izay mizara ho dingana roa. Ny fase voalohan'ny tetikasa na ny travaux dia anatratrarana ny couverture ny 80 isanjato ny mponina eto Tsoroano Mandidy no hisotro rano fisotro madio. Ny faharoa, ny fase faharoa indray izay anaovantsika ny extension na ny fanitarana ny fantsona sy ny fampitomboana ny toeram-panovozan-drano dia ampitomboana 20 isanjato indray izay 80 isanjato izay na isy 20 isanjato supplémentaire zany any amin'ny taona manaraka. Raha 70 metatra toratelo isan'ora ny rano tonga eto amin'ny Sinibendrano Ambohitso amin'izao fotoana izao miainga avy any Ambohiby 12 kilometatra misy ny barazy dia iverana hampiakatra azy ho 20 metatra toratelo isan'ora izany hoe manakaiky amin'ny filan'ny mponina eto amin'ny commune Ambonivohitra Tsoroano Mandidy. Raha fehezina dia isy fanavaozana avokoa ny milina ny fantsona miainga avy any amin'io barazy io hatreny amin'ny mpanjifa. Eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany araka ny fanambarantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia nanomboka omaly ny fandraisany an'ity taratasy fangatahana fahazon-dalana hitrandra araka arena kibon'ny tany na ny permis minier zany izay tanterana teny amin'ny MPC Ivato moa ity hetsika ity tanterana ministeran'ny arena kibon'ny tany sy ny BCMM 12 taona ty aoriana voavaly araka izany ny etaeta sy ny fanirindreo mpisehatra rehetra tsy nisy fanomezana izay permis izay tafiditra ao anatin'izao hetsika izao ny fandraisana fangatahana vaovao momba ny AERP na autorisation exclusive de réservation de périmètre sy ny fahazon-dalana misehatra ny arena kibon'ny tany. Nanatrika ny fanomboana ity hetsika ity ny ministry ny arena kibon'ny tany Karl Andriaparany ary ny tanjona izao dingan'izao dia irisona amin'ny famerenana amin'ny laoniny ity sy ampiarina ity izay anisan'ny fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara. Fantanterahana ny faha-17 hatramin'ny faha-1 amin'ny 20 volana May lasa teo tany Maurice ny fiaonam-be faha-4 ametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra ny finoana mirindra izay nandraisandreo mpitarika finoana avy amin'ny nosy Maurice, La Réunion, Seychelles ary Madagasikara tamin'ny alalan'ny FSM zany na ny fikambanan'ny silamo malagasy ho antsika teto Madagasikara. Ny sanodiniana tao anatin'izany ohatra ny ady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona eo ihany koa ny fandranana olona ny ady amin'ny kolokolo araka ny tatry mirendry anjafy sy roshirandreoana. Nifantohana tato anatin'ity symposium iraisam-pirenena andian'ny faha-4 izay natao teto Maurice ny faha-17 hatramin'ny faha-12 ny volana May ity, ny fifanankalozan-kevitra, ny fifampisarana entina mavoatra ny sehatry ny finoana aty Afrika sy aty amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra sy fiarahamonina mirindra. Ao anatin'izany ny ady amin'ny fiparihan'ny zava-mahadomelona, ny ady amin'ny famindranan'olona, ny ady amin'ny kolikoly. Ary zay fa ny matesana hatramin'ny ela moa ahoana ny ipetrahan'ny fandriam-pahalemana aty amin'ny Afrika ary indrindra moa ato amin'ny
ranomasina indiana zany. Nafinaritra satria nafantarana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rehetrarehetra anatin'ny tia ranomasina indiana tia amin'ny ametrahana fandriam-pahalemana ao anatiny. Eto amin'ny mety no tombony eo antsika amin'izany dia ny fahaizan'ny mpino silamo miara-miaina amin'ny hafa ary koa ny manjanjara amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maneran-tany izany. Andray anjarana tato anatin'ity fianam-be ity ireo mpitarika ara-pinoana avy amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana toa ny La Réunion, Seychelles, Maurice izay mpampiatrano ary Madagasikara ka nahitana ireo avy amin'ny finoana maro toy ny kristiana, bahy, ny finoana enti-parazany, ny finoana silamo tamin'ny alalan'ny FSM na ny fikambanana silamo malagasy raha ho an'ny Madagasikara. Hetsika izay notarina Andriamatoa Jean-Yvon Robert Ugly, filoha lefitry ny Repoblikan'ny Maurice, ny Dr Francis Caria, sekretara général ny Religion Fond Pitz International, ny Révérend Philippe Goupy, filan-kevitra ara-pivavahana, filohan'ny filan-kevitra ara-pinoana. Ny varika amin'ny 20 volana Memo no nifarana ity hetsika ity. Amin'izay fifandraisana iraisam-pirenena izay hatrany dia manao mpimaso amin'ireo mpizahatany any Eropa atsinanana ihany koa i Madagasikara, ankoatra ireo izay avy amin'ny firenena izay efa azo lazaina fa mahalala tsara ny Madagasikara izany. Anisan'ny nampahafatana moa izay nandritry ny fifanaovatso ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miomantoka amin'ny salon ITM eny Andraro omaly, ny salon international du tourisme izay hitra amin'ny andian'ny faha 12 ary ho tanterahana amin'ny faha 12 ka hatramin'ny faha 14 volana Jona ho avy izao izy ity eny amin'ny CCI Vato ary hiara-dalana amin'ny ITM ihany koa moa ny IHM na ny salon international dédié à l'artisanat. Telo andro izay no telo taona izay no nampiarahana ireto hetsika roa ireto dia ny ITM sy ny IHM araka izao fanampanazavana misy kokoa izao. Araka izay hoe salon international izay maromaro zany ireo trano efa amina firenena maromaro tsy latsaky ny 12 nisan'ny nationalité ho avy eo amin'io misy ny tour opérateur, misy ny agence de voyage, hitantsika eo daholo ihany koa ny compagnie aérienne rehetrarehetra, misy ihany koa ny antsoina hoe Joktour, misy zany ireo mpandrara mpandefa mpizahatany avy any ivelany ho avy hitsidika ny Madagasikara, tsy latsaky ny 30 zareo, misy ao ny avy any la France, misy ny avy any Malaisie, misy ny avy any ataoko hoe Europe de l'Est izay ho avy anao B2B amin'ny opérateur malagasy. Comore moa zany no invité d'honneur antsika amin'ity andiany faha 12 amin'ny salon ITM ity. Ankoatra indrindra moa dia manana vaovao mahakasika ny resaka fanabeazana ihany koa isika. Anisan'ny tontolo iray ilaina fitondrana fanatsarana sy fanavaozana tokoa manko izay sehatry ny fanabeazana izay raha nambaran'ireo mpanabe sy tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay ao anatin'ny vondron'ny mpanabe mijoro ho amin'ny fanavaozana ny fanabeazana na ny V2M2F. Vonona ifanometanana sy iarasan'ny ministera sy ny tompony andraikimpanjakana izy ireo hitondra ireo fanatsarana amin'ireo lesoka hitatra izay eo amin'ity tontolo ity. Ny anton'izay dia ho fampiakarana lenta ny fampianarana sy ho tombotsoa ny zaza malagasy. Izay indrindra moa zany no voalaza fa antony hitsangana ny vondron'ny mpanabe mijoro ho amin'ny fanavaozana ny fanabeazana. Nampahafantarina androany ihany koa ny fijoroany ity syndicat iraisan'ny mpanabe sy ny mpampianatra ary ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity ka misy fanampanazavana misy kokoa mahakasika izay hoentin'ny filohan'ny syndicat amintsika. Tokony partenaire ny ministère. Zany hoe zany magnampy ny ministère atranatrana. Ny syndicat koa zany mijoro ho an'ny mpanabe namana satria miaro ny tombotsoa ny mpanabe. Ny tanjona iray ihany dia hoe anatsara ny ministère misy azy. Zany hoe raha ny ministère fanabeazam-pirenena no resahana dia mijoro zahay ho partenaire ny ministère, agnampy ny ministère ho fanavaozana ny fanabeazana atao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
agnisan'ny ijoany koa zay fagnaremagna ny lesoko rehetra misy hatramin'ny ela zay. Somary verenantsika kely indray ny vaovao mahakasika ny resaka ady amin'ny kolikoly anisan'ny sehatra nahitana osika teto Madagasikara ohatra ny fanadinana, ny fifidianana, ny fitantanana ireny volam-panjakana ireny. Noho izay indrindra dia ho ampifandraisana ireo sehatra rehetra miady amin'ny osika sy ny kolikoly eto Madagasikara mba ahitam-bokatra bebe kokoa ny famelabelaran-kevitra sy ny fampahafantarana ny fikambanana iray izay antsoina hoe EFCE na Association Certified Fraud Examiner izay miady amin'izay osika izay fikambanana ahitana rantsana amin'ny firenena maro maneran-tany izy ity fa misy ihany koa eto Madagasikara ka Miray Andrianjava sy Rocher Andriamanana no ampahafantarantsika misy kokoa mahakasika izay. Ity misanjato vola ampiasaina amin'ny sehatra iray eto Madagasikara dia very vokatry ny fraude na ny osika. Isan'ny olana lehibe indrindra ary iadiana hevitra eo amin'ny sehatra toy ny fitantanana, ny volam-panjakana, ny tsena, ny fanadinana, ny fifidianana, ireo sampandraram-panjakana sasany izay osika izay. Sehatra iray iadiana amin'izay ny ACFE, iray amin'ireo fikambanana 200 maneran-tany mivondrona ao amin'ny ACFE Global izay misy rantsana eto Madagasikara ka hitondra ny traikefany entina miady amin'ny osika ny kolikoly ka nampahafantarina teto mba hisy vokany ho an'ny firenena. Mazavana eto amin'ny voalohany mikasika ny stratégie nationale entina miady amin'ny corruption voalohany dia misy anazava io ny lateny mikasika ny hoe de la petite tricherie manomboka amin'ny fangalarana tahaka kely any an-tsekoly ka hatrany ary amin'ny grand jarnaky amin'ny zavatra be entina aty ambony aty zany zay. Misy koa ny fampianarana mihitsy hoe ahoana moa ny fampahafantarana an'izany hoe diplôme osika na diplôme sandoka na taratasy osika na taratasy sandoka azavaina eto androany zany. Dia ny mpandray anjara farany moa dia anazava amintsika hoe ahoana amin'izay ny fampifandraisana andreo structure be dia be maromaro izay misy eto Madagasikara fa samy miasa ary amin'ny sisiny ary ahoana ny fomba mety hoentina andravonana izay rehetrarehetra izay. Loha hevitra raisina ao anatin'ity famelabelarana ity ny hoe ny fitantanana, fahitsiana, ny ady amin'ny osika ao anatin'ny fanavaozana. Tsy ahivina fa maritra efi farany ho a Madagasikara amin'ny resaka kolikoly ny 20 amin'ny 100 ka mitana ny laharana fa 27 amin'ny 2 izy. Resaka ny zavamisy any amin'iny distrika ny Manandrina ny amin'ny fatra Morony Maniny isika maro ny tantsaha mpamokatra orge raha any toerana saingy mitaraina kosa izy ireo fa miaina ny fahafahana mamokatra izay orge izay noho ny resaka abaka manao antsoavy izy ireo ny jerena vahaolana amin'izany ny tantsahany toerana moa izay ny solony ben'ny tanàna ny Mbatomarina tena ny tondra fanazavana mahakasika izay antsoavo izay. Zavamisy dia asotry ny production star eo amin'ny lafiny akora fototra orge ny commune Mbatomarina tamin'ny fotoan'androny izay nahazaza maina tamin'izay fotoan'izay raha ny fitadidiko azy fa rehefa tonga amin'ny toerana mahaben'ny tanàna moa ny tena dia tonga ny fitarainana maro samihafa manoloana izay famokarana orge zay teo anivony teto anivony commune Mbatomarina. Manoloana an'ireo zavatra ireo no nahitana fa inona no antony mahatonga an'izay fitarainana izay lasa miena ny tany volen'ny tatsaha raha ohatra ka namboly foloara le olona dia lasa ferany avy amin'ny production star le izy ho arana ohatran'izany ny azon'ny tokantrano anankiray volena dia ny anton'izay zany dia inona moa ny antony nahatonga an'izay production star nampiena ny toerana velarana ambolen'ny olona izay zany hoe noho ny fiakarany haba alain'ny fanjakana amin'ny orinasa star zany no nahatonga an'izay dia lasa nampiena ny vokatra hodina zany ny eo anivony star ka manoloana an'io dia misy fiantraikany be dia be amin'ny harikareny ny tatsaha malagasy indrindrandrindra fa ny tatsaha ato amin'ny commune Mbatomarina ilay fampihenana ny toerana volena izay
ka eto zahay dia manao antsoavo amin'ny mpitondra foibe mba hisy ny fijerevana manokana mahakasika n'izany resaka haba zany tokony hisy fifanarahana hijerevana ny tombotsombahoaka ny eo anivon'ny stara sy ny fanjakana malagasy mba tsy hampihena ny arikarena izay tokony hiditra amin'ny isa-tokantrano ny tatsaha aty amin'ny komina Ambatomana. Zay amin'iny zany fa hiditra amin'ireo vaovao ara-panatanjahan-tentsika ao anatin'ny fampifondronana na ireo groupement tanteraka amin'izao fotoan'izao ny ekipa nasionaly malagasy ho an-taranja Karadedo i Madagasikara moa izay anisan'ireo firenena hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny faritra Atsinanana fifaninanana ho toto-saina ny Kenya moa izy ity misedra olana nefa ny délégation tokony hiatrika izany satria mbola tsy ampy no enti-manana ka anaovany eo anivon'ny fédération Antsoavo izay hoentiny canton version sy tantely andrembelony ny fanazavana. Tokony anainga ny talata fahina amby roapolo ny volana May izao ny ekipa pirenena malagasy ho an-taranja Karadedo izay hiatrika ny fiadiana tombon-daka ny Afrika ho an'ny faritra Atsinanana izay atao any Nairobi Kenya. Tsy mbola azo anefa ny tapakila ho andro atleta. Tsara ho fantatritsika rehetra dia tapakila mbola tsy azo fa ny ankoatr'izay kosa nefa efa vita ary efa azo ny fédération daholo ny inscription, ny vaksiny, ny trano sy ny sakafo, izany hoe ny atsasaky ny dépense fa ilay tapakila izay anaovanay Antsoavo. Amin'ireo piti, ireo mpanampy tanora sy ny fanatanjahantena, ny fitondram-panjakana moa zany izay ny MJS no misolo tena azy dia manao fangatana izay fa misy atleta valo izay tokony mandray anjara amin'izy io satria fantatsika rehetra fa ireo dia manana ny champion en titre ny région est de l'Afrique ireo noho izany tokony miady ny mitazona ary manampy an'izay titre izay efa azony izay. Efatra amin'ny volana Janoary no nanomatena ny ekipa nasionaly. Indimy manao regroupement dia nivoaka tamin'ny 5 mai teo rehefa taoriny match test ny 1er 2-3 mai tany Ambositra ny ekipa nasionaly malagasy. Dia ireo ekipa nasionaly izay voatsonga ireo no manao ny fanazarantena indimy isan-kerinandro maraina hariva akoatra ny any amin'ny dojoany. Noho izany ny fatokisana izay navoaka ny avy ao amin'ny direction technique nationale sy ireo entraîneur dia ny hoe tena avonina ny atletantsika hiatrika an'izany championnat d'Afrique région est izany. Ny fiatrehany ity fifananana any Kenya ity dia ahafahana mahazo isa amin'ny fifanitsanana ekarana amin'ny mondial. Avy resaka Karatedo isika dia resaka baolina kitra ihany koa taoriny nitondrana tamintsika ireo kianja atao Meksika omaly izay anisan'ireo firenena ampiatrany mondial 2024 dia ireo kianja ao Kanada andray no ampahafantarina antsika androany ity firenena ity moa izay anisan'ny andray izay fifananana iraisam-pirenena goavana izay fanadihadiany canton version. Lalao 740 amin'ny ity mondial andihana 720 ity no raisy ny Canada. Kianja roa anaovana andreo lalao 740 ireo. Kianja voalohany ny Toronto Stadium na antsoina ihany koa hoe BMO Field. Ny 20 mars 2024 no nanomboka ny fanamboarana azy ary nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny 20 aprily 2024. Ho an'ny bozaka indray de pelouse synthétique no mipetaka aminy ary mazaka mpijery hatrany amin'ny 5,4 alina izao. Raha mahakasika andro fifanana dehibe efa noraisiny ity kianja ity kosa dia anisany nandray ny mondial ho an'ny latsaka ny 20 taona na ny U20 tamin'ny taona 2024. Teto amin'ity kianja ity ihany koa no natao ny lalao lehibe ho an'ny kitany MLS na ny fifanana pirenena ho an'ny Amerika Avaratra ny 14 Jolay 2024. Raha ny makasika ny teti-bidin'ny fanamboarana kosa dia manodidina ny 70 tapitrisa euro. Lalao enina no raisiny ity kianja ity amin'izao mondial izao. Anisan'izany ny fionany amin'ny Canada sy Bosnie Herzégovine.
Ghana, Panama, Allemagne, Côte d'Ivoire, Panama, Croatie, Sénégal, Irak ary lalotokana ho an'ny dingany aparoa amin'ny telopolon-dalana izay atao ny faharoan'ny volana Jolay. Kianja faharoa ny Bicyclette sy ny Vancouver ny sokatra ny 20 Jona 3,7 ary nandalo fanavozana indroa dia tamin'ny taona 7,4 sy tamin'ny taona 1,2 ho an'ny bozaka indray dia mampiasa ny pelouse synthétique ity kianja ity ary mazaka mpijery hatrany amin'ny 4,5 alina be izao. Fa nisan'ireo fihanan-dehibe efa noraisin'ity kianja ity kosa dia ny soccer ball tamin'ny voalohan'ny volana Oktobra 3,7 teo ihany koa lalao olimpika ho an'ny andro ririnina tamin'ny taona 12 ary anisany nandray ny mondial ho an'ny sokajy vehivavy tamin'ny taona 2012. Fa amin'izao mondial andiany fahatelo zao kosa dia lalao fito no atao eto amin'ny kianjan'ny Bicyclette. Anisan'izany ny fionana eo amin'ny Australie, Turquie, Canada, Qatar, Nouvelle-Zélande, Égypte, Suisse, Canada, Nouvelle-Zélande, Belgique ary lalao roa ho an'ny dingan'ny famaranana anisan'izany eo amin'ny dingan'ny faharoa amin'ny telopolon-dalana ataony 2 Jolay sy ny dingan'ny apany amin'ny folon-dalana ataony 7 Jolay. Raha ampety izany dia fanadidina hafa indray no entina amintsika ao anatin'izay fiomanana amin'ny mondial 4,4 izay fa hijanona ny velany izay hatrany isika marana tanteraka ny fiarahana amin'ity zoma hariva ity. Any Frantsa dia nanambara ny filatsahany ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 7,4 Gabriel Attal, Prime Ministre teo aloha. Fa ny vaovao rahantsika miaraka amin'ny sary kosa dia mbola mirongatra ny aretina Ebola amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, aretina izay mbola tsy nahitana vaksiny hatramin'izao. Ankoatr'izay raha ny any Chine izay efa natsiditsika tao anaty lohatenim-baovao teo hatrany dia miaina anaty tondra-drano ny fatra maro vokatry ny orabe vokatra tsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro moa no anton'izay ka dia misy ny ainana fohy sy fotodrafitrasa maro simba. Vaovao navoaka ny France 24 sy France Info ho tateriny maharitra ary marokoto amintsika. Mégaphone en main. Mitohy isan'andro ny fanentanana nataon'ny mpanentana ara-pahasalamana ao amin'ny tanànany Goma iantsona ny mponina hanaraka ny fitandremana ara-pahasalamana isorohana ny fiparitahany aretina Ebola. Goma izay be mponina mahery ny rotapitrisa. Isan'andro dia misy foana ny vao marina fa voan'ny aretina Ebola ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Maro ny fepetra atao isorohana ny fiparitahan'ny aretina, indrindra fa mbola tsy misy ny vaksiny miaro amin'ny Ebola. Itsekilan'izay dia mitohy hatrany ihany koa ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fitadiavana ny fitsaboana mety sy mahomby hiadiana amin'ny Ebola. Une étape cruciale pour retracer l'origine de l'épidémie et tenter de rompre les chaînes de transmission du virus. Des véhicules immergés projetés les uns contre les autres. Fiara maro mivangongo rehefa avy ny faon'ny rano teo amin'ny toerana fijanonan'ny fiara. Faritra maro ao Chine no miaina anaty tondran-drano vokatry ny rotsakorana ny sesy nandritra ny andro maromaro. Faritra 5 no voalaza fa tena vomafy amin'izay tondran-drano izay. Fotodrafitrasa goavana toy ny tetezana no rava sy potika vokatry ny onja mafy ny rano. Trano maro ihany koa no nirodana toy ny onanina ankoatran'izay ny tany miotsaka sy ny lalana tapaka. Mahery ny 20 no voalaza fa namony aina hatramin'izao. Tatao anatin'ny taona vitsivitsy dia miaina ny vokatry ny fiovaovan'ny ny toetrandro i Chine izay miamahery vaika izany isan'ny taona. Et surtout violentes, de fortes pluies sont encore attendues dans plusieurs zones déjà sinistrées. Reny maresaka ny velandreny izany no manakatona tanteraka ny fiarantsika indray amin'ity zoma hariva ity ankatrahana filo isika tsirairay avy tany tokantrano tany manaraka ny vaovatra amin'ny farany raha ampitsindray ny fotoanantsika manaraka.